d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny elony ary ahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana toko 720 andiny 7:7. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiara-banantsika mpiaino rehetra manaraka an'izao fandarana manokana toy vaka ny fahamarinana izao ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapaka, hanjaka, hiparitaka eo amin'ny fiainanao. Amin'ny ity anio ity dia hivavaka aloha isika mialohan'ny andraisantsika ny vatsim-panahy izay fanoman'ny tompo ho aso anao. Andriamanitra tomponay miara misaotra indrindra izahay. Miara misaotra anao na dia hoe tsy mifankahita tava izahay dia samy eto tongotra ho eto misaotra ny amin'ny fahafahana miaino anao amin'izao atena-tena-potoana izao. Misaotra ny amin'ny fahafahana miantso ianaranao ampasahiana noho ny amin'ny asam-panavotana nataon'i Jesosy Kristy ho anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fikarakaranao anay isan'andro fa tena tianay ianao. Misaotra fa anio tsy ho afenonao aminay ny sitraponao, tena sitraka ao indrindra, tena tianao no mizara ny sitraponao aminay Andriamanitra, fa ataonao tahaka ny hoe sakaizanao mihitsy izahay fa tsy mpanompo intsony akory hoy ny tenin'i Jesosy aminay. Misaotra indrindra ary. Amin'ity anio ity tompo milanao izay hikasika ny fonay rehetra, tena hisy fiovana, hitondra fanavaozana, hitondra fampaherezana, hitondra aina vaovao amin'ny fiainanay. Izao tenin'Andriamanitra ifampizaranay izao. Misaotra iray voninahitra no iseho ao anatin'ity fandaran'ity ary ny fananao no hiasa ny anatinay tsirairay manoratra ny fahamarinana ny teninao. Tsy ho azo vonoina intsony fa tonga fiainana ao anatinay ao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana tiako apetraka aminao amin'ity anio ity dia izao. Inona ny antom-pisianao? Ho voninahitrao sa ho voninahitr'Andriamanitra ny fisianao? Ho voninahitrao sa ho voninahitr'Andriamanitra ny fisianao? Fomba fitenitsika mahazatra. Indraindray eritreretiko mihitsy hoe lasa teny mora mibolisatra eo amin'ny vavantsika eo no miteny hoe ho voninahitr'Andriamanitra, ho voninahitr'Andriamanitra, fa moa tena hiainantsika tokoa ve izany? Ny zavatra anankiray ry havana rehefa ampiasaina amin'izay nikasany namboatra azy dia zay no tena miasa tsara ary misy dikany tsara ny fisiny ary mitondra misy fiatraikany tsara ho an'ny zavatra manodidina azy rehetra ny fisiny. Maka ohatra ange ny zavatra hitako eto am-pelantanako eto izao dia stylo, penina anankiray, stylo. Ty stylo ty dia nisy namboatra azy ary manana zavatra tany an-tsaina mihitsy ilay mpamboatra n'ity stylo ty. Fantatrao hoe inona izao ny antom-pisian'ny stylo anankiray? Dia samy aretentsika hoe anoratana, izay tokoa ny antom-pisiany. Mety misy zavatra hafa afaka ampiasana azy, tahaka ny hoe ampiasaina hanipihana ohatra izy, raha tsisy règle hanipihana eo anatrehanao eo. Raha misy olona mety andeha tsy ataontsika hoe raha tsy olona fa raha ilay penina na ilay stylo no andao ataontsika hoe manapa-kevitra hono izany ilay stylo hoe zaranga tsy anao tsy atao anoratana intsony za tsy manaiky anoratana izany. Misy zavatra tsy ho ampy eo amin'ny fiainan'ilay fiarahamonina misy
andao sainina hoe misy mpianatra anankiray manana stylo 4 izy ary ireo 4 ireo samy migrevy daholo ihany zay tsy hanoratra rangaha dia ohatry ny ahoana na te hianatra fatratra takin'inona ara le mpianatra raha tsy mandrakitra ny soratra ny zavatra ianarana izy tsisy dikany tsy ho voatazon'ny mémoire na ny fitadidiany avy hatrany daholo ny zavatra rehetra ilaina ny stylo na dia zavatra kely sy bitika ohatr'izany ary raha ohatra ilay stylo tsy manaiky manao an'izay ampanaovina sy antom-pisianana namorona anazy dia ikorotana ny fiainana. Misy olona manana fikasana ratsy mampiasa stylo izy ohatra manana fikasana ratsy izy any anatiny any hamely ny olon-kafa ohatra zany samy ao am-pianarana izy le prala na le mpinamana miara-mipetraka eo dia anao vazivazy ratsy amin'le ray lay anankiray dia nalainy le stylo alohany hipetrahan'le ray dia natsatony teo amin'ny sezan'le stylo azonao an-tsaina ny zava-mitreo miseho ay lasa mety nampiasaina tamin'ny zavatra ratsy ilay penina. Misy fotoana koa ao am-pianaranao ihany ny saintsainako an'izany zao. Misy fotoana mety mampiasa ny penina amina zavatra hafa toy ny hoe tsisy porofo ohatra tsisy mpampianatra fa andao hampiady stylo hany ka ilay penina natao anoratana lasa ampiadiana ilay izy dia vaky tsy nisy gaga ny ray aman-dreny hoe fanakay zara ilay stylo nividiana tamin'ny voalohany herinandro andro lakamisy dia efa tsy hitantsonina lehany. Azonao rehefa ampiasaina amin'ny zavatra tsy nikasana azy ny zavatra anankiray dia sady misy fatiantoka ao anatin'izay no misy korotana aterak'izay eo amin'ny fiarahamonina. Tianao ve ny fiainanao raha afako? Mo tianao ny fiainanao tena mahafeno ny zavatra rehetra tena hoe miaina feno ny zavatra nikasan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao? Tianao ve zay? Tianao ve ny fiainanao raha afako tena mahafeno? Tsy hoe mahafeno fotsiny fa feno an'ilay fahafenoana nikasan'Andriamanitra azy tamin'ny namorona anao izy. Fantatrao moa fa ianao dia Noforonin'Andriamanitra ary rehefa namorona anao Andriamanitra dia nanana hevitra tsara, nanana fikasana, nanana tanjona tany an-tsaina izy rehefa namorona anao. Raha te hanana fiainana feno, fahafenoana ianao fa fikasan'Andriamanitra ho antsika sy ianao zany araka ny Efesiana 4:7 ary amin'ny 5:20 feno ny fahafenoan'Andriamanitra. Raha te hanana an'izany ianao dia mila fantarinao tsara inona ny antom-pisianao mazava ary idiranao zay. Be da be ny olona ankehitriny ry havana no ao anatina fijaliana eto ambonin'ny tany eto. Tsy mahazo aina miaina isan'andro, tsy manana fiadanana. Tao lasa atosiky ny fiainana any ambany any dia miletika any alefany ery ambony ery dia eny ambony eny indray ambony ambany. Tsy mahita fahafenoana fiainana, tsy mahita fifaliana tahaka ny hoe zara raha miaina isan'andro. Misy antony lehibe amin'izany ary mety ianao miaino io mihitsy aza no ao anatin'izany ankehitriny dia tehiteny aminao fa ny antony lehibe isan'ny lehibe mahatonga an'izany dia satria tsy tratranao ilay fikasan'Andriamanitra ho anao, tsy hidiranao, tsy tafiditra tao anatin'ilay tena antony nanamboaran'Andriamanitra anao ianao hany ka lasa sady manimba anao no lasa ianao koa manimba ny manodidina. Amin'ity anio ity hijery tenin'Andriamanitra amin'ny boky ny Efesiana 1:sika mety efa henonao matetika dia matetika fa tiako ho henonao amina fo tahaka ny hoe zay vao nahinao an'ilay teny. Efesiana 1:7-7-12 no ovakitsika angatahako aminao ao anatin'ny amakitsika anio ny hijerenao hoe inona angany nataon'Andriamanitra tamiko tamin'ny namorona Andriamanitra ary inona re ny antony nanaovany anio, inona ny tanjony raha nanao ny zavatra be da be nataon'Andriamanitra tantarain'ity Efesiana 1:ity ary tsy hoe nataony ho antsika fotsiny fa misy antony no antony nanaovany azy. Dia izay no andeha
Zay sain'izay no andeha makitsika ny Efesiana toko voalohany. Andiny 7 hatramin'ny andiny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika ny teny manao hoe: isaorana ny Andriamanitra, rain' Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra, araka ny fidianany antsika tao aminy, fontsombola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehantsika, rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavany sika mba ho azy, amin'ny fananganananaka, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, arak'izay akasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao an'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araky ny haren'ny fahasoavany, izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika, araka ny safidiny izay nokasainy tenany, ataterahan'ny fitondrana tao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, dia ho ao aminy. Ao aminy koa ny nanaovana antsika ho lovany, rehefa notendrena raha teo isika, araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra, araka ny ankasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay, izay nanantena ny Kristy raha teo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanamasina, araka ny teny fikasana. Izany fanazany no sandatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona, izay nalainy ho amin'ny tenany, ho amin'ny tenany, ho fiderana ny voninahiny. Donc jerentsika inona daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra ho atsika, inona no nomaniny ho atsika, ahoana no nanamboarany atsika, ary inona no tanjony tao anatin'izany. Raha jerentsika ireo andinireo, eo amin'ny andin'ny 7 dao ny tanysaintsika aloha hoe ny antony, tsy ny antony fa nataony tamintsika rehetra. Andin'ny 7 ny ahitantsika hoe nitahantsika tao amin'ny Kristy izy amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra. Andin'ny 4 ahitantsika hoe nifidy anaka izy, nifidy anao ka izy tao amin'ny Kristy, talohany nanorenany an'izao tontolo izao ary efa fantany ianao, nofidiny ianao. Eo amin'ny andin'ny 5 ahitantsika hoe tao anatin'ny fitiavany, zany rehetrarehetra zany, ny fitiavany nanery azy tany anatin'ny tany, satria tianao izy dia nitendreny ianao, tia izy dia nitendreny aho. Andin'ny 9 ahitantsika hoe nasoaviny maimaim-poana, tsy mendrika ninina mena inana iny sika fa nasoaviny maimaim-poana tao amin'ny Jesosy zasy ianao. Andin'ny 7 ahitantsika hoe ao amin'ny Jesosy dia lasa manana fanavotana amin'ilay rany Jesosy tsika. Dikan'izany tonga olona voavela eloka, voavela ny fahadisoako rehetrarehetra arak'ilay hareny fahasoavany. Andin'ny 9 ahitantsika hoe tsy avelany amin'izao fotsiny tsika fa ampahafantariny atsika ny misterin'ny sitrapony, ny zava-miafiny sitrapony, tsy hoe any amin'izao fotsiny fa ampahafantariny atsika fa zany ny safidy ny manao fananina ny safidy an'izay mihitsy izy tany anatin'ny fikasana ho atsika mihitsy. Andin'ny 11 dia hitantsika hoe nataony ho lovany, heritage n'Andriamanitra itsika sy ianao, fa zany ny zavatra ankasitrahany fony, tena hoe zavatra tena tiany atao be, ankasitrahany fony, be tany am-pon'Andriamanitra ny anao atsika sy ianao ho lovany. Andin'ny 12 hatramin'ny 14 nomena ny fanamasina tsika. Zaho sy ianao nomena ny fanamasina, ilay santatry ny lovantsika, rehefa niaino ny tenin'ny fahamarinana tsika kanino. Etsakila dia hoy taminao hoe ndao ange izay no nataon'Andriamanitra ho atsika. Rehefa misaina an'izay tsika dia tahaka ny te hitentsika, ay, tena zany ny ivon'ny fitiavan'Andriamanitra rehetra, zany ivon'ny fahasoavan'Andriamanitra, toy izay lay saina izay misy fahamarinana mihitsy, fa tian'Andriamanitra naseho anao ny
ny zavatra ngeza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, isan'ny zavatra fototra ny anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ny ahalalantsika hoe tena tian'Andriamanitra, tena tsy hoe noteren'Andriamanitra, tsy hoe tsy manan-katao Andriamanitra dia nity atsika sy nandefa an Jesosy atsika. Tena ny anatin'ny fikasan'ny fony ankasitrahany tanteraka ny hitatsika fa tiantsika, fa tsy mijanona eo raha avako, fa ny mpino izay mijanona eo amin'ny fahalalana fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra azy, fa tsy mandroso ary amin'ny hoe fa inona ny antony itiavan'Andriamanitra atsika, dia tsy mandroso amin'ny fahafenoana, fa mila fantatritsika tsara ny fahafenoan'Andriamanitra, mila fantatritsika tsara ny antony nanamboaran'Andriamanitra atsika sy nanomezany an'izany fitahiana rehetrarehetra izany. Andao jerentsika eo amin'ny andininy faefatra, hitatsika hoe mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Ny antony nanomezany an Jesosy atsika mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehany. Amin'ny dininy fahadimy, mba ho azy isika lasa propriété na fananany tamin'ny alalan'ny fananganananaka ao amin'ny Jesosy. Fa zany ny ankasitrahany fony, tena nofidiny mihitsy ianao no singany tao anatin'ny maro hoe iny tiako ho anahy, iny ho zanako, amin'ny alalan'ny fananganananaka ao amin'ny Jesosy. Andininy fahaenina dia tehiteny izy hoe ny antony nanamboarany atsika, ny antony nandefasany an Jesosy mba hahatonga ny fiderana, ny voninahiny, fahasoavany, mba ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavan'Andriamanitra. Ahita ny olona hoe kay tena enjana izany fitiavan'Andriamanitra izany, tena tsy misy tahaka izany, dia iondrika ekohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Andininy fahafolo ny ahitantsika hoe hatateraka ny fitondrana ataony, hatateraka ny fikasan'Andriamanitra rehetrarehetra dia nifidy atsika Andriamanitra. Tsy hitanao mahavarina ve zany ao anatin'ilay univers ngeza be nataon'Andriamanitra, dia ianao no singaniny manokana fa tiany ho isan'le manao ny puzzle. Hitanao zany kilalao puzzle zany, le zavatra kely be da be atao mifameno le izy dia lasa sary tsara tarehy, ary fantatrao moa fa tany an-tsain'Andriamanitra ianao, fa isan'ireo mamaritra n'io sary io ianao, dia rehefa eo ianao dia feno ny voninahitr'Andriamanitra, lasa parfait tanteraka le zavatra kasainy rehetrarehetra. Andininy faharoa ambin'ny folo, tian'Andriamanitra namboarina, novonjena, natao ianao namoizany an Jesosy, tena tsy sakrifisy ohatr'izany raha avako, fa ny antony izany mba ho fiderana ny voninahiny. Andininy fahaefatra ambin'ny folo, nalainy ho an'ny tenany angaitsika sy ianao hoe mba ho fiderana ny voninahiny. Rehefa sainy izany rehetrarehetra izany dia izao, tsy ianao kory ny ivo ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra, tsy mijanona eo aminao, fa nanao investissement ngeza be Andriamanitra ho anao. Ity izao tontolo izao ity namboariny mihitsy, miaraka amin'izay tsy hitany masontsika any amin'ny tsy taka-maso any, namboariny, nandefasany fahasoavany, tena nandrotsahany fahasoavany. Tsy hoe ianao, eny any amin'ny Isaia 3:7 izy milaza hoe satria malala io masoko ianao, tena malala io masony ianao, be voninahitra ianao, omeny voninahitra ianao, fa tsy ianao no fiafarany izay zavatra izay, tsy ianao no fiafarany, fa ho fiderana ny voninahiny, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, ho fiderana ny voninahiny tsotra izao. Izay ny finalité na ny antony farany ho any zavatra rehetra. Ny olona, misy dingana anankitelo ny olona ny any an-tsaiko any izao zaraiko aminao. Ny olona voalohany, olona tena tsy mahalala an'izany na inona na tsy mahafantatra ny antom-pisiany, tsy mahafantatra ny nataon'Andriamanitra taminy, dia miaina fotsiny, dia miezaka mamantapantatra eny amin'izao rehetrarehetra izao fotsiny, le tsy mpino izay.
tena mahantra indrindra izy ary mila hitoriana ny filazantsara. Ny sokajin'olona faharoa dia ny olona izay mahafantatra ny nataon'Andriamanitra taminy, mahafantatra tsara ny nahafatesan'i Jesosy, ny antony nahafatesan'i Jesosy hoe hamonjena anazy. Fa nijanona teo, nieritreritra izy fa izy no ivon'ny fiainana. Tamin'ny fiainako manokana ry havako, tao anatin'ny fanarahako an'i Jesosy dia nandalovako teo izay dingana anankiroa izay, ary fotoana lava ny tafajanona teo io dingana faharoa io, mieritreritra fa zany no ivon'ny famoronan'Andriamanitra, zany no ivon'ny zavatra ny fanjakan'Andriamanitra rehetra. Tsy izay, raha mijanona eo amin'izay ianao dia ho miserable na ho feno fijaliana ianao fiainanao. Fa mila miampita amin'ny dingana manaraka ianao, ahafantatra hoe ny fisianao kay, ny antony ampahafantaran'Andriamanitra anao ny fitiavany rehetrarehetra araka ny Jaona 1:4. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha, mba ahafahantsika mahita ny fitiavany dia afaka mity azy, afaka manome voninahitra azy tsika. Zao misy fanontaniana kely reto, fampieritrretana, tiako ampieritrretana anao. Fanontaniana voalohany dia ity: tianao ve ny mieritreritra? Faly ve ianao rehefa mieritreritra hoe ny fisianao, na hoe misy ianao mba ahitan'ny olona hoe kay misy Andriamanitra ary be voninahitra izy? Tianao ve no misaina hoe ay ny fisiko anie ka ahatonga ny hafa hitodika any amin'Andriamanitra dia hidera ny voninahitran'Andriamanitra? Mahafaly ianao ve no misaina an'izany? Sa ataonao izay hitodihan'ny hafa any aminao re, ahitany hoe endre zato voninahitra aho? Izay ve no antom-pisianao? Vao fitaky ny fahavalitsika matetika ry havako, satria fantany fa voatafiditra na hoe rehefa hoe miaina tsara ny antom-pisitsika ange tsika sy ianao dia mivelatra tsara tsika dia sady miroborobo be ny fanjakan'Andriamanitra. Ataon'izay tsy hahatonga atsika amin'izay teboka izay, dia mamitaka atsika izy, mitarika atsika, hitondra ny fifantohantsika ho ato amintsika, tsika zabe, le zabe ato anatiko ato. Zay no mameno ny saiko, ny voninahitro. Ahoana ny ahatonga ny voninahitro? Moa ve tsy zany ry havako ny mahatonga ny asana tsy fahamarinana rehetrarehetra eto ambonin'ny tany? Satria feno fitiavan-tena ny olona. Aza atao hoe ny olona fotsiny, fa samy haiko tsika sy ianao, fa tsika sy ianao zany. Fa impiritsika no miodikodiny eto amintsika ohatran'ireny tandrimy kely ireny, dia miodiny eto amintsika ny fiainana, miodiny eo amin'ny voninahitro izay mety amiko, izay le fiainana. Fa tianao ve amin'izao sisa izao ny misaina hoe ny fisianao anie ka ahatonga ny hafa, ny antom-pisianao dia ahatonga ny hafa hitodika any amin'Andriamanitra? Ny zavatra ataonao amin'ny fiainanao ve mitarika ny hafa hitodika any amin'Andriamanitra, sa mitarika ny hafa hitodika any aminao hoe kay ary manana, ary mavita, ary ohatr'izao sa rehefa mahitanao ny olona dia hiteny hoe kay izany voninahitr'Andriamanitra, tena velona amin'ny fiainan'iny Andriamanitra. Fanontaniana faharoa apetrako aminao: faly ve ianao mieritreritra fa ny antom-pisiany zavaboary rehetra anie ka ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra? Mahafaly ianao ve misaina an'izany? Tsy hoe fotsiny ny antony nanaovan'Andriamanitra an'izao zavaboary rehetra izao hoe anjakantsika dia tapitra eo, fa anjakantsika mba hanehoana ny voninahiny. Tsy mijanona ao aminao, tsy mijanona eo aminao eo fa ho voninahitr'Andriamanitra. Raha ao an-tsaintsika izany dia avesa-danja amintsika ny kolikoly, avesa-danja amintsika ny tandrina ny tontolo iainana misy atsika, ireo zavaboary nataon'Andriamanitra ireo. Sainy fotsiny angeso zavatra teneniko anao izao hoe rehefa mahita bois de rose ianao ohatra, na dia atao hoe mahita safira ianao, na mahita zavatra harena kibony tany tsara tarehy, mahita harena eo amin'ny zavaboary manodidina anao eo inona reny zavatra tonga ny an-tsainao mahita an'iny? Ohatran'ireny amin'ny dessin animé reny ve hoe mihiratra be ny masonao dia hitenenao hoe ty aloha tsy maintsy ataoko sy azahoana vola be faran'izay betsaka indrindra amin'ity.
sa ao am-ponao ny katsaka hoe Andriamanitra ahoana no anehoako ny voninahitra ao amin'ny alalan'ny fifehezana tsara n'ity zavatra eto tanako ity. Rehefa misaina ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika miaraka amin'ny harena be any firenetsika, fa tsy misitraka an'izany ny malagasy be da be. Ny antony dravako dia satria tsy tany an-tsaitsika fa kay ny antom-pisiany zavaboary rehetra anehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy ho anao raha averinao amin'ny plasiny tsara, eo amin'ny toerany tsara izay, dia ho hitanao fa ireo zavaboary ireo miasa ho anao. Azonao an-tsaina moa, misy olona zao ohatra tsy ny hoaniny zao fotsiny azy ny eritreretiny dia manao an'ireny tavy ireny, manao doro-tanety samihafa izy. Fa fantatrao moa fa mandrora amin'ny tsy lany angatsika manao an'izany e. Tian'Andriamanitra hikatsaka ny fanomezam-boninahitra azy ao anatin'ny fifehezana ny zavaboary rehetra isika, dia amin'izay isika ihany ange ny ahazo tombony ao anatiny. Ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny ange fantatrao tsara ve fa vokatry ny fanombahantsika sy ianao ny tontolo iainana manodidina antsika. Fanontaniana manaraka apetrako aminao dia ity: faly ve ianao mieritreritra fa fehezin'Andriamanitra tsara ny tantara amin'izay rehetra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainanao manokana io na eo amin'ny fiainam-pirenena? Ka rehefa tonga ny fiafaran'ny tantara rehetra dia hafaly ianao ve ny mieritreritra hoe aikay fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra ny tantara rehetra? Faly ve ianao mieritreritra hoe Andriamanitra ny manoratra ny tantara rehetra? Ary ao anatin'io tsy ianao akory ny rôle. Hitanao rehefa misy film mandeha, faly aretsika te ho isan'ny rôle ao anatiny. Fa za teny anao fa raha mbola ianao ny rôle ao amin'ny fiainanao dia hampijaly anao izany. Fa rehefa fantatrao fa ho fiderana ny voninahitran'Andriamanitra, fa Andriamanitra angeny no rôle ao amin'ny fiainantsika. Ampiasaiko be mihitsy izay teny hoe rôle izay, fa minao fa azonao rehefa mijery film tsika sy ianao e. Fa rehefa tonga tsara amin'ny antom-pisiantsika isika hoe aikay Andriamanitra ny rôle ato, mora amintsika no manaiky amin'izay mety fitondrany eo amin'ny fanjakana, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa ny voninahitran'Andriamanitra ny katsahantsika fa tsy ny voninahitrantsika. Fanontaniana fahaefatra apetrako aminao: faly ve ianao mieritreritra fa ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ tany sy ny ahatonga anao hoe tsy ho any amin'ny elo fotsiny? Indraindray tsika sy ianao mieritreritra an'izany: misaotra Jesosy fa tsy makany amin'ny afo be aho. Alleloia, dia raina mihitsy ny Tompo amin'izany. Fa fantatrao fa tsy izay ihany nahatongavan'ny Tompo. Izay angamba ny ray isan-jatony, isany hahatongavan'ny Tompo mba tsy ho very any ianao. Fa ny antony voalohany nandefasan'Andriamanitra an'i Jesosy dia hanandratra ny voninahitry ny rainy io Jesosy Kristy io eto ambonin'ny tany, hamerina ilay voninahitran'Andriamanitra eto ambonin'ny tany izay nosimba ny fahotantsika olombelona. Tonga teto Jesosy ho fanehoana mivantana ny hareny fahasoavan'Andriamanitra. Zay, ilay olona tsy mateo ity, ilay olona tena manao tsinotsinona an'Andriamanitra, nampirafy an'Andriamanitra isak'izay mandeha dia madido. Fa ireo olona ireo no nahatongavan'ny Tompo. Tsika sy ianao izany e. Izany nge ny haren'ny fahasoavan'Andriamanitra e. Mitisy mamonjy antsika. Ka izay resy lahatra amin'izany fahasoavana izany, rehefa fantatrao tsara ny dikany hoe tonga teto Jesosy ho anao, tianao izy na inona ataonao, tsy miankina amin'ny ataonao sy tsy ataonao, fa tianao, tsy misy fetra sady tsy misy fepetra izy, dia lasa ekohaka ianao hiderana eo Andriamanitra io. Izay nge ny tediavin'Andriamanitra amintsika e. Tsy hanompo anazy hankaterena hoe satria zanak'anina dia tsy maintsy manao an'izao, satria mananina. Raha izany no antony hanomponao an'Andriamanitra dia mbola ianao ihany ny fototra, satria tianao hoe tahaka mieritreritra ianao hoe afa-baraka raha izao. Raha resaka fahafa-baraka no anaovanao zavatra, lazaiko aminao fa tsy mahatonga anao stable tsara, aharitra tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany.
fa tian'Andriamanitra ho fantatra ao tsara ny hareny fahasoavany dia isan'andro ianao dia inkohaka amin'Andriamanitra dia hiteny hoe za mbola te hity anao Andriamanitra, te hanompo anao bebe kokoa mandrakizay mihitsy. Fanontaniana farany apetrako aminao, falvenao mahita sy mamafy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao rehetra. Fa zay ny voninahitr'Andriamanitra zay ngira afaka hoe ny voninahitry Kristy, zay ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Rehefa fantany zay dia tonga eo amin'ny fahafenoana izy. Ianao manokana, ny voninahitr'Andriamanitra, ny voninahitry Jesosy Kristy, ny voninahitry ilay telo zay iray ve no zava-dehibe indrindra aminao sa ny voninahitrao? Ny voninahitr'Andriamanitra ve ny soatoavina ambony indrindra ho anao sa ny voninahitry ny firenena sa ny voninahitry ny malagasy anao? Sa raha mbola zany mbola ety amin'ny antanatohatra mampiozongozona ihany. Fa rehefa ny voninahitr'Andriamanitra no ambony indrindra ny fiainanao miorina tsara ny zavatra rehetra ary resitsika ny kolikoly rehetra fandehan'ny fahamarinana daholotsika hivavakitsika. Andriamanitra miara-mankasitraka anao zahay ny amin'ny ataonao amin'ny fiainanay rehetra, ny amin'ny fahafoizana ngeza be natolotra ao anay dia Jesosy Kristy zany, fa io no pirofo ny hareny fahasoavana nomena ao anay. Misaotra anao Jesosy, fa kay misy antony ilay nitiavanao anay, tsy hoe antony fitiavan-tenany aminao fa antony hiderana ny voninahitrao, fa no tiavinao tena feno zahay mba ho fiderana ny voninahitrao. Sokafo ny lohanay, ny masonay, ny fanahinay, ny sainay, tena afantatra an'izany, afantatra ny antom-pisianay, fa tsy ho voninahitray ny antom-pisianay fa ho voninahitrao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ho abolana 720, andiny 720. Tsy adidiko izao samirery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo, mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook Chaîne d'Unité sy ny tranokala www.chaîne-d'unité.mg. Renareo teo ny fandaharana Chaîne d'Unité.